Fizarana voalohany amin'ilay tantara misoratan'ny Tana Miranty. Ovelondralala, Louise Ravelosoa, Sylvia Randrenatoandro ary Nanja. Mandray feo sy manatontosa Nanja Razafindrakoto, mandrindra ra teknika Aro. De udatentsumamo, de udatentsumamo. Mba maharenina rery Charles fa mahasosotra amin'ny mpiaramonina. Ohatrin'ny talo. Mihefitra ny tenanao tsomamo zany ianao io ka manao an'izany iranao zany. Zangamo mamondro lenina. Oh Charles! Mba misotrosotro kely fotsiny mba manala azy. Ka rehefa mba misotro dia mahaiza mipetraka. Zangamo mitsangana. So mba ianao aza mamondro lenina afatsy zay. Aleona e misotro toka gasy. Tozay amaky baiboly amadika tara. Marenina hoa ianao Charles fa tsy ianao rery ange monina eto e. Efa mba matory daholo ny olona. Zanga anelingely azy ray amin'ny toromaso. Aty atranoko ange ahy. Zao tabatabanao zao ve isy atoriana ry Charles? Manina nefa ianao raha mba matory amin'izay e. Mbola misy matory. Mbola antony revy. Ary ianao nga tsy mba irevy araka amiko ry lenina. Io nitsaky raha mba inana ianao. Io nitsaky. Fa mbola tsy ampy anao ihany ve ny revinao tany? Ka ry lenina fa zataonao haniny toka ko. Ka ty ihany tsinona ny tsy misy atoriana eto ka. Ataovy ampy anao io efa nataonao anaty very io. Dia matory amin'izay ianao fa mandreraka be. Aretsy amin'izay ianao andehanako matory. Otry, anakaizako azy ny sigarako. Tena mba marina mafy raha misy tsony dia ahoana. Ary alofo azoko Charlie kely vidy sigarako. Le firy Charlie. Nifty any sigara kely le sy aloha dada. Fa ianao very Charles dia efa tena olona inona mihitsy a? Za maninona ka. Maniraka ny zanako aho. Amin'ity andro efa amin'ny 10 alina mbola irahanao hividy sigara ny zanako. Ka maninona ka. Iza ny sahaninona azy eo. Mandehana ianao ry Charles. Ny zanako kosa tsy alefako hivoaka an'izany a. Ay. Okary fa hivoaka vetivety any ahy. Fa mihefitra mbola hitatsena amin'izao moa ianao ry Charles. Fa iverinao fa amin'ny firy izao. Tsy maintsy mahita fotsiny izao ary lenina. Tsy maintsy mahita fotsiny. Ianao eo vao amin'ny Charles. Mandeha any ary. Dia akatony efa nivelany any ny varavarana. Tsy zany indray no talainao rehefa avy any amin'izay alehanao any ianao. Eny ary. Tena lehilahy mahatsiravina mihitsy. Marina le rehetra raha mba nisy torimaso vanina amin'ny atony. Asa indray izao izay ho vavandry Bertine amin'ny afitsoko Charles raha maraina. Izay kosa fa tafaverinako. Dia nanahoana? Nahita an'izay nilainao ianao sa tsy? Ahoanao inona ry lenina? Lasa ny torimasonao vonjena. Sera Charles malalako be kriny. Aza mifaly amin'ny fahorian'ny sasany lenina. Fa nga tena fahoriana be ho anao mihitsy ilay tsy mifoka sigara. Mba zao alina izao fotsiny mba tsy mifokako. Andana ho any torimasonao vonjena ry lenina. Aza be fanontaniana. Fa ny manontany angahony mahadiso ry Charles. Ka fanontaniana mahasosotra e. Dia avelako eo zany ianao fa andeha atory ary Charles. Otry, fa nakaiza daholo ny volako. Tena very fa tsy hita ny volako. Lenina.
fa inona indray ny tadiavinao e? Aiza mpoketrako nataonao Rlena? Aiza no ahitako mipoketra anao Charles? Azao avoa moramora fotsiny eto Rlena mba tsy sin'olana. Fa ianao ve Charles tsy lazaiko hoe tsy hitako izany Fa adaly zany aminao. Fa taiza nefa nasianao an'izany e? Tsy mbola nisotro betsaka any nametraka azy teto. Mifantatro de tonga soma tsara teto zay. Ay, de nakaiza ary izany hoe ianao no nisy azy? Tsy fantatro e. Raha tsy hitako kosa zay tsy anginy eto zany ary Rlena. Ary sao de mba latsaka teny an-dalana kosa na nisy nangarona ny paosinao? Mbola mba tompon'ny tenako ihany na de nisotro ary Rlena. Tsy velovelo mivola. Safao daholo mihitsy aloha izay any aminao rehetra any Charles. Mandreraka mihitsy ty ataonao ty tsy misy torimaso vanina noho ny ataonao. Ny fiarahamonina voako-taba. Io inona zao ty ka? Tsy io mipoketra anao? Toko tena mizotra Kirlina malalaka. Tsoraka kely malalaka. Ao fa masorenana ataonao. Lena lehibe tsy misaina. De inona indray zao ny ilanao vaniny ary efa kelikely eo? Oka faza masika be ohatrany moseria. Mahatsiravina. Bonne malalaka. Aloka aloha trizana kely nirefy. Masaka ny sakafo Rlena fa maika. Asa totonanao ary Charles fa sady vonjeko ny andro anina, vonjeko ny fampiomanana ny ankizy. Ianao mihitsy Rlena ny vehivavy tsy mba rototra amin'izay atao Ny atara mihitsy ny tadiavinao Nataonao ihany na tonga tsy ho tafafo marainako. Ny tabatabanao tsy misy atoriana. Tsy andany andro aminao eto Rlena fa efa milaza aminao hoe maika. Ka zany ny marina tsy inona ka? Rlena, ndana vitan'ny kafe fa maika. Tsy misy Charline azonao iran'izany ary Charles. Fa nakaiza? Lasa natory any amin'ny namana izy. Fa ato amin'ity tokantrano ty moa zany Rlena de tsy misy fifampifezana mihitsy. Zay tian'ny ankizy atao de ho tanterahana. Ka ianao rainy mba hiteny azy amin'izany aza tsy teoko. Alindava vao miditry ny trano. Fa ianao reniny tsy afaka hife azy amin'izany. Tsy maintsy andrasana ve zany? Didier raha manao ny fibeazana ny ankizy ry Charles. Raha tsy manao ny ray de mitongilana io. De fa no adiadinao ve hoe namana manao ahoana ny nalian-janakao sady navelanao fotsiny amin'izao? De tsy fantatro aloha izay ho namany ihany sady efa fanao matetika koa nge mandeha any amin'ny namana ohatr'izao Oka ho ao an-tsainao Rlena fa vehivavy ange ny zanakao raha maninina any iny de ahoana ny ataonao? De mba takiny olona ery ty ianao rehefa tsy mamo ry Charles. Ary Charlie koa nakaizany tsy miomana hianatra sa efa manomboka tsy azo fezina ihany koa? Tsy afaka mianatra izy Ianao nga moa zao mahalala an'izany akory. Saram-pianarana mambolana maromaro ny tsy voalohantsika ny azo dano ny fangatahantsika andro matetika. Voatery tsy maintsy najanony sekoly aloha fa ilana ny ray amintsika senao no manazava ny antony any. Tsy mba afaka mifampitsinjo mihitsy ve zany sekoly zany Rlena? Zaza hiatrika fanadinana ngereo tsy tokony ho tapatapahana amin'ny fianarana zany. Ka fifampirarahana ngery Charles ny mba etsony atsika Ka inona indray ny anomezanao tsiny ny sekoly? Ka mandra-pavita amin'ny fifampirarahana tokony navelany anatra foana ny ankizy na inona antony? Ataovy lara-pahamehana amin'ny fandaharam-potoananao anio mihitsy ry Charles mandalo any an-tsekolin'izy ireo Sady ianao raha teo kosa samba mba ho any. Za ihany ny fantatry ny olona. Mba menatr'olona koa amin'ity fifampirarahana lavo ty. De mba hitan'ny olona koa ianao fa lehilahy mandray andraikitra. Aiza ny fotoanako any Rlena. Maninona raha ianao ihany makanika? Zao mieraha mihitsy aloha ianao any am-piasana. Ohatry ny olona rehetra mikarakara no avin-janany.
ataoko fa tsy anakananao any amin'izany ny mpampiasa. Raha mbola misy azo ifandaminana ihany very lenina maninona raha ianao ihany ny makany e. Ka mbola misy fivoriandray aman-dreny koa nge any ampianaran'ny Charlotte e. So mba azo le ferina ihany aloha ny any e. Fizitahana ala fanadinana no vonjena. Ka zava-dehibe koa angery Charles ny amonjena amin'ny fivoriana any e. Satria fa no manana lanonam-pamarana atao ampianarana ka eo no ahalalana an'ireo fiomanana tokony atao amin'izany. Mbola fandaniana hafa koa ny amin'izany. Ka tsy maintsy ampitoviana amin'ny zanaky ny hafa ny zanakao fa manjary mahafa fijery sy fahatsapana ho azy raha tsy mitovy amin'ny an'ny hafa ny eo aminy. Za mahita ry lenina fa sekoly be filirony loatra koa io sekoly ianaran'ny Charlotte io a. Ekeko fa be filirony izy fa hitako mahatsara sy mampandroso ny ankizy koa anefa. Sady tsy atao mason'olona fa tena mitsinjo ray aman-dreny koa ange io sekoly io e. Mbola misy tsy voaefantsika koa ny sandram-pianaran'ny Charlotte. Arange izy ty ry Charles. Enao moa tsy tia fampiresahana sy fandimihana ny amin'izany sy izany. Sahiran-tsaina ry Charles. Ny amin'ny fitsinjarana ny vola am-pelantanantsika elan'ireo trosa madinidinika sy ny trosa tokanao. Dia ahoana izany ny atao ry lenina? Efa izay lasaina aminao izay no izy. Mandeha any ianao makany ampianaran'izy dara tianao hitoy ny fianarany. Ka ny ero ampiasana mihitsy ange ny olana e. Mbola ho asa zao zay azo amin'izao fatarano zao. Ary aleo andeha amin'izay ry lenina ka. Alamino any ny fotoana e. Tsy misy lehilahy bokeritaona zany le diry le Charles. Fa ianao ve zany Charles dia tsy mifidy ora sy fotoana mihitsy amin'ity fisotroanao toky ity a. Aza be kabary ianao fa ianao ihany mahatonga an'izao a. Ary mela ianao ihany fa marikoriko mijery ianao. Zany na tonga inona ry Charles? Te hivamaly anao ry lenina avy lao a isotro de misotro. Tsy mbola zany zao. Ary angary tsy nasy izy ity. Sa nisy nahazo azy indray tany ampiasana ny tany. Efa tonga ngasy ary linona za mbola tsy tonga. Efa ao izy fa mbola lasany amin'ny dosy e. Asa iva makaty amiko malaky fa mila miresaka aminy. Aza hitako ka ikasy tanana ny Charline eto ty amin'izao atezirana izao. Aingany e. Matahotra entin'ny amamono fotsiny. Fa iza ihany izy ry lenina. Maratako ange iny raha tavatsangana eto azy. Zay ary. Efa hoe mbola any amin'ny dosy izy rery Charles. Ka nitsanganako eto mihitsy zany tazarana ve? Oa Charles fa dodonako any izy a. Iny kala Charline ka. Ay. Aingany ianao fa mila miresaka aminao mihitsy azao de zao. Avia ty. Petrahinao eto de aza vao midata izay nalehanao. Taiza anao? Taiza anao? ASM Radio. Ina ny tsy amalinao a? Manontany tsotra aminao a Charline. Taiza ianao natoro maly. Tenena Charline azy ilosanao manodikodina tanana fotsiny eo. Ka tsy laza azy ianao le anao zany ianao a? Inona ianao? Zasalika. Tsy tokony felahanao mihitsy izy ry Charles. Ka izy tsy namanao zay matezitra. Tsotra ny fanontaniako e. Malina tsy ao valina. Ka eto ny fahatahorana anao izy. De vao maika anao tao foana iny zazy iny. Ka tsy tenenina amin'ny ataony zany e? Tenena pahatsorana fotsiny izy ry Charles fa tsy kasia tanana. Zany moa ny anao ry lenina. Ombanao foana iny zazy iny ka aizany tsy anao ny atony. Angatsy fantatrao fa ny zanaka tiana tsitsitsina rotsaka azo. Na izany azy. Enao ange no sahirana raha misy mahazo an-janakao e. Toako mala. Lasaiza ndray sao izy nytoritona teo iny. Ay, andeha jereo any atokotany any.
Ary asay mihitsy saty. Tsy raha. Ny reniko amin'izany dia mbola miaroaro iny zazy iny ihany. Na dia hita fa tsy mety zao ny ataony mandreraka mihitsy. Ary okizay Charline asa mifokofoko tsony fa sao vao maika patezitra ny dato indray. Oka Charline, ao fa miaraka amin'ny eninao iresaka amin'ny dadanao okizay asa manao an'io moa Charline. Tsy ody ianao dia hoaiza. Aza miteny zany amony teny zany, azonao zany. Tena mampalahelo mihitsy ny ataon'ny Charles Madame Bertine. Isaky ny mamo izy dia raha tsy mila ady amiko dia manakorotana an'ireo zazy ireo. Fa mamo izy zany io? Mamo izy dia io ny ataony. Angamo izy tsy miasa toandro? Miasa izy fa tsy fantatro izay antony no diny amin'izao oro izaoko. Angana reo tsy mifampiresaka e. Tena efa aleoko tsy miteny sy mifamaly aminy Madame Bertine raha vao mamo izy. Avelako izy tabataba eo. Rehefa matsiaro vizana izy dia lasa mandeha matory. Fa endrena ny hoe tsy miteny saingy iverinao fihetsika feno fiavana vonana aminy zany ka vao maika mahasorena azy. Ka inona zany tokony ataoko Madame Bertine? Zao andramo tambatambazana indray aloha izy. Na dia fara zay mahasosotra anao aza ny fihetsiny mamo. Andramako atao an'izany indray dia ho hita eo indray izany. Fa amboary tsara mifony ty zazy ty lenina. Marary fo io zazy io. Aza kotabaina mihitsy izy amin'izao taona etrehany fanadinana zao. Ka ny fanambatambazako azy mihitsy ngeny tena mahasosotra ny Charlanko e. Ka izay asony zanako jerena ary lenina. Ary izy menadazandry ny tsy ataony inona. Tsy dia maninona azy loatra fa Charline ny tena mahasarotiny mafy azy. Fa inona nefa mampifamaly azy mianaka e. Nisy toe-javatra nanontaniany an'i Charline dia tsy namaly azy anefa Charline dia izay no nahatezitra be azy. Fa inona kosa nantony tsy namaliany Charline azy? Eto patahorana mafy an'i Charles izy dia tsy nahateny e. Zany. Oka fa aiko no miresaka amin'ny Charles. Charles nge ho laza ifampiresahana tsara ihany e. Eny e, raha ianao angaka tsy mifaka. Ndao ary aloha ianao mialoha anay mianaka e. Tsy maninona? Jerenao, manomboka feritraina indray Charline vao hiditra ny varavarana. Aza miferitraina ho andry. Zany no miresaka amin'ny dada. Izy aza nge reniko ny torimaso e. Dia iandry azy ifo ianao Madame Bertine. Sao tokony ho foaziko? Alao izy atory tsara. Mety efa misava ny tokany amin'izay. Afaka miresaka pitinoana tsara izay mianaka amin'izay e. Aleo ary aloha ikarakara raha izany e. Ataovy ary vindry eto resahako Charline. Mampitandrina anao ary lenina. Oka tsy hiverina fandromy fantelo ny toy ireny. Tsy ilaiko hidirana izaniza ny fitaizako ny zanako. Zanako io izay tiako hanaovana ny ahy. Ka izay ataonao manoloana ny zanakao izay indrindra ngeny tsy mety amin'ny fiarahamonina e. Satria nahoana? Satria tafa oatra loatra. Tsy vitan'ny teny mahery azy ianao fa mbola nikasitanana koa. Ka inona zany ny tiany fiarahamonina ataoko e? Amela fotsiny sy anaiky tsotro zao na mety na tsy mety ny ataony zanako. Ka anjaranao Charles ny mandanjalanja ny teny sy fihetsika manoloana ny zanakao a. Aminao zany teny sy fihetsika tsy voalanjalanja ireny nataoko taminy ireny. Diso fiarana anao to ireny,
ka ny fahitany madame Bertine ny zanakao ny tarainandranomaso angery Charles ny nahatonga azy nanatitra anay e. Satria tsy nentinody ny zanakao ary saika anao fihetsika mamodoza aza raha tsy izy ny nanodina ny lohany. Eny ekeko fa mba fanampiny amin'ny fitaizany zany, saingy ny fitenenany ato eo masonjanako tsy mety amiko zany, satria toy ny mampahazovahana azy anao zay tiany atao. Ny raisiko fanamaivanana ny anjara toerany maharay ahy eo masonjanako reny, de samy ahita eo motsika Arlene koa. Aza raisinao tong zany le izy ry Charles. Amin'ny maharay aman-dreny azy eto ny mahatonga azy iteny toy ireny. Efa nyraisinao tony ny zanany naterany sika mpanofatrano rehetra eto ka tsy hisoronany amin'izay lafiny tsy mety. Izy koa moa raha matoa mahitsihitsy fiteny raha teo. Ka aoka fihetsitsika amin'ny zanantsika sy ny mpiara-monina namboarina tsara e. Raha mbola tiantsika koa ny ara-iaina man'olona eto. Toy ny mieritreritra Arlene hoe andao hiala eto sady tsy vita tsony koa ny hanofatrano e, za tsy hanasa tsony. Fa ahoana tokoa moa zany Charles momba ny asanao? Miala maina fotsiny tamin'izao zany ianao? Tsy mbola fantatra zay ho toyny na mbola miverina miasa na tsy fa io zanam-piatoana io aloha. Kelikely ihany ny finoko amin'ny mbola hiverenako miasa ka zay no mahatonga hiteny hoe andao hiala eto mihitsy. Dia tena noho izany tokoa ve no mahatonga anao hiteny an'izany sa noho ny fitenenany madame Bertine anao tsy laitra anao? Hiala eto sika dia ho aiza? Ahoana ny amin'ny fianaran'ny ankizy? Angamontsika izao ankehitriny izao no andeha hiandro fialan-tsasatra. Ho aiza nefa dia hanao inona e? Hotany ambanivohitra dia mamboly lenina. Tsy vitako izany Charles. Aleo ihany mitsipitsipona kely amin'ny zaitra tsenako ety. Ka raha tsy hanohy angenao ry lenina, azonao atao tsara ny manohy io asan'io rehefa any e. Mbola ilana fandiniana maty-paika any amin'izany Charles. Tsy fanapahan-kevitra taitaitra fotsiny. Fa hono Charles? Ahoana ianao? Efa mba nandalo tany ampianaran'ny ankizy ihany ve ianao sa tsy? Tsy mbola tany ary lenina. Andray? Avy any am-piasana dia iny za hitanao nody iny. Fa maninona nefa zao raha nandalo kely tany ianao e? Everiko fa tsy nandany fotoana mihoatra izay fotoana laninao isotroana toaka azy zany. Korotana loatra ny saiko sady sorena mafy iny avy any am-piasana iny dia nalaoko mihitsy aloha ny sotro anamaivana ny eritreritra. Fa no afinjanakao tsy ao an-tsaina akory. Dia ahoana ny fianaran'ireo zazy ireo Charles? Raha ivolana ange sisa dia ho avy ny fanadinany. Mbola vao hivoaka ny tady vola mihitsy azy zao e. Sa ianao mety ahita olona indramana vola aloha amin'jena ny fanadinany ankizy e? Mety ahita na izao ankehitriny izao azy. Saingy ny hamerenana azy raha oviana. Ka rehefa mahazo ny vola any am-piasana dia averiny e. Ka le olona noeritreretiko akana vola mihitsy mety tsy mety aminao Charles. Fa izy zany? Madame Bertine. Efa niresadresaka taminy ihany fa nanaiky ny hanome vola izy. Oka ry lenina, tsy mila raha madame Bertine. Hevitra ihany ny ahiny Charles fa rehefa tsy mety tsy maninona. Oka fa hitady ary lenina. Ary ka ataovy mihitsy ary ny ahitana farak'izay haingana Charles fa mampalahelo le ankizy a. Sotra. Moramora kely ianao Charles fa mianatra ny ankizy a. Ay kosa. Dia mianara tsara resy laritra likeliny dada. Ary asa koa tapainao aloha izy fa songa izy vao mba mandika lesona tsy natrehany nandritra an'izay andro tsy nianaran'izay. Fa tsy aneliny kelany laly tsy dada. Saingy ao aloha le tsy sorokely aloha ny bakirarony dada. Tsy hanala ny bakirarinao koa ve Charles dia andrebirebena zaza mianatra. Ka zany mba mahafinaritra e. Sa ahoana le tsy Charlie keliny dada. Dia aza engelena tsony re iry Charles rehefa vita izay azo. Eny re raha matora lenina. Mba moramora amin'izay ianao Charles fa efa mandroso alina koa izao ny andro a. Io sakafonao io ambony latabatra io.
anga tsy mba misy loka hafahafa lenina dia rondronitsakan'izao foana ka tsy ampitsinona ny vola teto an-tanako. nga ianao tsy nahita? Nahita ihany efa ireo sandram-pianadinana fotsiny izay ho sakafon'ny ankizy raha pitso aza mbola ho asa. Asa sa misy nentinao any? Tsy nahita na ny ariary azy za. Dia taisarenao no nahita volany sotroina toka. Sana natavy ny trosa tokanao tao amin-dra Frank indray? Mba noreny zazà dia mba nisotsosotso kely efa tsy dia mahagaga loatra aloha ianao raha io lafiny io e. namanako. Ka inona izany izao no atao sakafon'ny ankizy ry Charles? Raha pitvita zy atao ry lenina matory aloha zao ny alina mitondra fisainana. Fa nga vita an'izany fotsiny Charles. Inona koa ny fisainana eto amin'ny fahamamona? Zao resantsika izao aza angamba tsy misy tsaronao akory rehefa maraina. Ode asa matahotra ianao ry lenina efa niova hitanao. Rediredy mamy toka fotsiny izany. Iza mamy? Ary raha toa ianao ka tsy hinambary ry Charles dia mandehana matory. Manelingelina zaza mianatra fotsiny. Dia ao amitsy tsy fampiresaka ary ve zany? Ka ianao tsinona tsy mahay miresaka moramora mihitsy ka? Zany afa miteny moramora. Na ny ao ambadika aza ve tsy ianao an'izany? Dia aza memenina tsony koa ianao fa mandreraka be mianatra ny ankizy. Eny ariko. Te handonga ianao? Tsy maninona ka. Manao an'izany? Tsy maninona fa reveo fa ono efa mifiry moa zao ry lenina. Ivoaka amin'ny andro alina indray zany ianao? Tsy zany no tiako atongavana ka. Fa inona e? So taha ohatra indray ty fianarany ty ka ho lasa dalo eo ny ankizy. Efa tsy aritra intsony re izy e. Ary mandehana amin'izay ianao matory. Eny ary. Madame Bertina. Avy dia mandrosoa amin'ny salon fa ho avy aho e. Efa tsy dia hisambotra amin'ny Madame Bertina mihitsy afa ny aty aza betsaka ny tsy lasa nefa tsy hitako izay aleha. Izay izy eny. Ay velenina e. Manahoana Madame Bertina? Manahoana tena sarobisay zany raha olona. Nahoana ka? Za eto izao manana eritreritra ny hoe tsena dia hikasa hiresaka aminao. Kanjo ianao io tonga io. Zany ny lazako hoe sarompisaina. Zany? Efa dia nietsena zany ianao nefa voahelingeliko indray. Miala tsiny indrindra Madame Bertina. Tsy misy tsiny fa zao any saika anontaniako anao e. Angatsana lefa nianatra tsony ny ankizy ry lenina. Mbola mianatra ka? Kony tsy mba hitako mihitsy ry lenina. Misy milaza nge hoe nalefa nareo ny asa hono Charline fa i Charlie Charlotte ihany no sisa mianatra e. Sa tsy marina zany? Tsy maheo an'i Charline aloha marina e. Fa le hoe nalefa ny asa kosa tsy izany ka noho ny fahitany ny fahasairana anay dia nanapatena ny ato mihitsy izy aloha. Dia aiza izany zao ka? Lasa nipetraka any amin'ny rahavaviko e. Sady aleoko mahita azy ihany fa makaleo any fanditra lavan'izy mianaka. Anga dia mbola mifanditra foana izy mianaka e. Raha mbola isan'andro koa. Charles moa etiny ny loha tokana iny. Dia mbola manana eritreritra ny ampianatra azy zany nareo sa hoe nampiano tanteraka azy? Mbola manana eritreritra ny ampianatra azy aloha izay e. Amazaza tsy ampy-taona azy. Saingy mbola miankina amin'ny enti-manana sy ny mbola ho safidiny koa. Anga tsy efa mitady vola ihany Charles e. Hatramin'inona katy zao dia mbola tsy niasa. Sy apaha-mbola kely iteny ny tsipotsiponina atao sakafo.
ianao efa ndraisina ho toy ny ray aman-dreny dia tsy hanafiainana nefa mahamenatra ihany ny miangavolava amin'ny hofatrano efa mivosaka nefa tsy hitako resy azo atao madam-Bertine. Za zangeny kiasa indram-bola ty aminao ataonay sakafo aloha mampalahelo mihitsy nareo Rolenina ka. Ataoko ahoana moa fijery fotsiny anareo amin'izao? Misaotra indrindra madam-Bertine. Fa inona mampitomany izany Rolenina? Tsy misy mavita ny vitanao aminay madam-Bertine. Fa manoloana izany rehetra izany Rolenina, tsy misy manana ny ampy ny fitenenana fa sambatra izay mifanampy. Eto aho te hanampy anareo tanteraka mihitsy fa saingy miankina aminareo ny vady ihany izy ity. Hoe ahoana madam-Bertine dia zahako resahana amin'ny Charles. Zao alohako avokoa ny saram-pianarana sisa tsy voalohanareo ny vady an'izy Delta mba hahafahany manao fanadinana aloha. Fa ny mba hangatahako aminareo ny vady fotsiny dia mba alaiko ny namanato aloha Charline mifanampinampy kely amin'izay raharaha kely ato an-trano. Tsy sanatria akory hoe fanararaotako anareo ny amin'izay fanampiako ataoko izany fa averiko indray hoe sambatra ho azy izay mifanampy. Izany hoe toy ny mipetraka aty aminao mihitsy izy izany? Izany indrindra sady hanampy amin'ny fanaraha-maso ny fianarany koa. Izany hoe raisiko an-tanana mihitsy izy izany raha sitraka rao mivady raha ny avy amiko aloha tsy hitako izay mety ho olany. Saingy ny avy amin'ny Charles tsy fantatro. Aloha fa hiezaka ifampiresaka faran'izay aingan'izay mivady raha tsy mamindray ny ianao lahy. Dia misaotra indrindra re madam-Bertine. Andriamanitra ahitahanao. Tsy misy tokony hisaorana ny amin'izany Rolenina. Misy alinga ianao Charles? Fa misy inona? Nikasa hiresaka amintsika mivady ho madam-Bertine. Momba ny hofatrano sa hoe inona indray? Ao anatiny izany. Izay tokony isika aza no hiresaka aminy saingy misy resaka hafa mihitsy. Nga tsy mety raha resahany aminao fotsiny dia nao indray no mampita amiko Eny efa niresahany tamiko ihany ny sombitsombony fa tiany raha sika senao miaraka no miresaka aminy. Fa inona nefa resaka mahasoa? Hitako mahasoa aloha ny fijeriko azy. Ka lazao ary aloha enoko Zao Charles, niresaka izay ihany keo fa tany aho no nisambotra vola ny vidianantsika sakafo aloha. Dia ny fahitana ny fahasairanantsika mihitsy no nahatonga azy ny resaka tamiko ny hoe hanampy antsika hono izy amin'ny fianaran'ny ankizy. Ka izy milaza nefa ny saram-pianaran'ny ankizy rehetra dia mety isevy-petsy ambadika ihany izany fa oka aloha dia niaina tsara ka Asam radio. Ka dia inona hono ny tambiny izany? ka ny tiako lazaina nge mbola tsy tapitra Charles. Toy izy ary ny teninao Miangavy antsika izy izany hoe mba hoe hipetraka any aminy Charline. Satria tsy manana ve dia ataony mpiasa kely ihany ny zanako? Mba mifanampinampy aminy fotsiny izany. Charline nge manohy ny fianarany. Tahaka ny tsy mety amin'ny eritreritro aloha fa izay eritreritro ao amin'izany. Amiko aloha tsy hitako izay olana amin'izany. Izy ange tsinona tsy hoe hijanona maharitra ao mandra-pavita ny fianarany fotsiny. Ka efa niresahanao Charline ny amin'izay heviny na mazoto amin'izany izy na tsy? Miankina amintsika lehibe izany rehefa ekentsika dia tsy maintsy manaraka izy. Mino aho fa tsy andahan'izany izy efa voahodin-dra Bertine ny lohany. Ianao koa toraka izany. Ka ahoana izany no atao Charles? Lazaiko madam-Bertine fa tsy manaiky sika. Asakasakareo mianaka ihany. Saingy Charles fa ohatry ny manala tena rehefa misy fanapahan-kevitra raisina. Tsy hitako tsinona izay lazaina amin'izany ka. Fa na anaiky na tsy anaiky sika dia tokony hisaotra be amin'ny madam-Bertine ihany ianao amin'ny fetrany antsika manokany. Tsy atao mason'olona Charles fa raha mpanotrano hafa ny toantsika izao efa ndroan'ny tompotrano. Aleo andefa mbola misy namako mifanao fotoana amiko raha tsy misy resahanao amiko intsony. Namana mpiara-misotro.
dia tsy odindray ianao raha tsy efa mamitapina. za nge tsy zazakely ka tsy ahalalany. Azafady ary re monsieur Charlo. Fa mihitsy tony madame Bertine nareo tondro lenaka. Fa naninona anao indray madame Bertine? Rehefa miresaka dia tena miresaka, rehefa tsy hiteny zay dia tsy hiteny. Toy ny olona tsy fantany any raha bazy to. Ai, mety ho nisy nahavariana azy fotsiny angamby. Avinavina zao ny fijeriko azy ry lenina. Asangano hoe verintsika noho ny sakana ny Charline ka tsy naraikitra ny zavatra nieritreretiny. Efa nanazava taminy ange fa tsy niankina tamintsika fa i Charline mihitsy no efa manao zavatra hafa. Ny tena mety ry lenina, atao izay ahitana ny volandretra dia aleo mitady trano hafa. Tena mety izany, kanefa aiza hoy ianao no ahita? Izany tsy maintsy mbola mifampiraharaha aminy aloha ianao hatreto. Aleo aza ho ditsita aloha izay nataony tany, na dia mety ahasorena aza. Ny tena tsy manana tsinonako. Ka tena mahasorena loatra angery lenina ny nataony. Atsao re izy fa ray aman-dreny, aleo mandefitra fa tsy manana. Za kosa aloha ry lenina tsy miombona aminao amin'izany satria tsy manana dia andefitra lava. Ka satria ve izany avinavina ny fijerina ho azy dia aneo avinavina aminy koa ianao. Ka rehefa ifampiavinavina ny tadiaviny dia mahay lavitra noho izy koa lehilahy manakambony aty ry lenina. Ka raha te aneo an'izany ianao dia tsy misy afa-tsy mifanefanao manontolo ny trosananany aminao. Izy zany mihevitra fa raha miala etontsika na dia anio aza dia tsy ahita le. Kizay ry Charles fa sao misy maheno izany resantsika izany ka ho tonga ny apodi-tsofiny a. Inona ny olana? So misy manovana mamadika filaneny am-pandehanana ny resaka. Fa zao Charles vaovao a. Ahoana? Hianatra asa hono ny zanako fa tsy hianatra tsony. Tsara ny fikasana fa miakina amin'ny diplôma koa nefa ny asa. Sady izy koa tsy mbola ampitoana raha teo. Kory Adeline nge hono ny mahita lalana ho azy. I Adeline koa aza nge tsy mbola ampitoana ny nanomboka an'io asan'io Saingy famatorana tsy mitovy. Ka tsy hitako rery Charles rehefa izay masaka ao an-tsainy a. Mahita ny ataondreo rahavavindreo, misy azy ery izy amin'ny fiedinedina fandeha amin'ny karazam-pitafiana sy fanaovana metimety ary fanatsarana endrika. Satria takiana amin'ilay asa izany mba hisarihana mpanjifa maro voasitonao amin'ilay trano fisakafoana rehefa mandroso sakafo izy ireo. I Adeline ny tena manazatra azy ao an-trano ao. Hitako tafita mihitsy aloha i Adeline. Impiry izy ny voasa amin'ireny lanonam-pianjakana maro samihafa ireny. Saingy tsy vitsy ny tovovavy efa voavitapitaka tamin'io asa io manahy ihany aho sola. Dia tsy ho hainy very Charles ny aro ny tenany a. Mbola hita foana nefa ny mahazaza azy indraindray. Fa hono ary Charles? Ahoana? Efa nijerijerenao kely ihany ve ny fianaran'ny Charlie? Tena tsy mbola nahajery mihitsy ana dia ka iray aza. Tsy misy fantatro na ahoana na ahoana. Ianao ange zao ny tokony ahalala misimisy kokoa mihoatra Ka efa ila tsy ho arako tsony angery Charles. Ao fa ezahako fa ny mamaika koa zao dia ny ahitana ny volany madame Bertine. Fa ahoana nefa ny tany ampiasanao Charles, tsy misy resaka tsony. Hatreto. Maninona nefa raha manao zavatra hafa Charles? Efa misy fiaraha-miasa izay ihany fa mbola miandry kely fotsiny raha tanteraka izay milamina tsika. Nganie.
andro tsy maintsy mipansambandry azo indray ny Charles sitsika sy mihirahiro sao jerety izy mivembena ohatry ny enina miaraka mieta-kely asa zao raha mba iny mety ainareo ry mamalenina fa nanomikoviana indray ty mamalenina anao ty ry Charles mba vazivazy re zany ry le ka za aza tsotsonao amin'izany tsony Charles eny re ry mamalenina efa hoe aza atray tena mananiany mihitsy ianao ty ry Charles oka re ry lenina fa avy aloha iny fahafatananao iny oka ho afa efa nitondrako zavatra koa ngenareo e ary tsy mankaty izy da kely ino ny retroetinao reto ry Charles desera sy lokatsika nisy raha pitsy reo tena tsy mahay mividy hanina mihitsy ianao Charles andray kosa trondro tsara tare zao viry lenina de lazainao fa ratsy ampina desera pokanelina ka tsy ny desera nentinao angeny ratsy e fa jerenao ty izy potsitra ao anatin'le trondro da reto trondro nentinao aza to efa malemilemy daholo reto kibony marikoriko ary eto mijery azy mariny ka ty gato nentinao ty koa aza ve zao Charles tsy efa maimbo trondro tato tsy fantatro rery lenina fa menekizy haniny nikizy efa te hinana to ilozanao menimenina fotsiny eo ary karakara oaingany reto izy za koa mbola mila tsaka ry lenina ka ao aza nge tsy misy menaka akory ry Charles tsy ilan'izany e andana mividy avy de ataovy 2 litra ino ny vola fa nahazo vola nga ianao Charles ny vola nge misy ny aina matanjaka fa mbola tsy ampy any ve ry Charles ny laninao ianao azy ty efa jereo tsy mbola mamy zany ary lenina ka mba rehefa feo indray re Charles misotro ka miandry tsaka ange ary lenina eno e fa nahazo vola tany ampiasana angao ianao mikarataka ry lenina tafisika fa taiza ianao nahita andreo voloreo mipoka ny aferana taonay sy le namako izay ry lenina fa afera inona ny nataonareo ry Charles sao dia afera maizina ka ampigatra ry Charles tsy ry lenina asa mampitaitaina tombom-barotra ny fampizarainay mirahalahy zany e fa nivarotra inona reo ry Charles varotra fiara mivarotra fiara zay ry lanina hita mpividy de ahoana zany zao natao amin'ny reto volo reto ry Charles alo avy daholo ny any Bertina ry lenina amin'izay mikombona ny vavany ny ambiny ampiasaitsika anaovana tsena kely tsy mety zany ry Charles mbola eo koa angeny afy ka tiako voafafany daholo mihitsy ry lenina de miala eto sika fa efa te hiala tanteraka eto mihitsy zany ianao ry Charles ka makaleo atsinona ny fiarahamonina eto na zany aza aloha ry Charles oka tsy ety mifamendimendena fotsiny fa zay tena mahasoa antsika no atao ary aza koa tabaina ho ren'ny mpiarahamonina re zany ry Charles fa sao tonga ny amin'ny madame Bertina ka ho raharaha eo hoe efa zao tokoa ry Charles ny vaovao ho avy hono ny zanaky madame Bertina fa ny andafy ka amboarina hono ny trano ka enina moa ny vakiko loha amin'izany ry lenina azy io gazety iny atao Asam Radio ary andana amin'izay ry lenina fa efa maika hinana retsaka oka ho an'ny resaka raha Bertina zany mihetsiketsika mihitsy angery lenina zany satria efa tafitana ankizy io nga ity izy ty fa mba atao daholo zay mety atao aloha hitako masy raha nga miaraka amin'ny entana mavesatra nentina iniko de hoy aho hoe anao zavatra goavana mihitsy ry leninao zany angambany sady zany marina
mialatsiny aminao kosa aloha madamy Bertina raha tsy ilaza aminao izay tena marina. Marina mihitsy ny eritreritro dia tsy hitandramatoa izay olazainao. Zanga moa aninona mirary araha mba ahitan'izay mahasoa. Tsy hoe tsy nahita izay olazaina aminao akory fa miasa be reny saiko madamy Bertina. Miasa saina amin'ireo vola be azo. Ny amin'ny zanako mampiasa saina ary ry madamy Bertina. Toa hoe nahazo vola be honinareo ko maninona raha mba omena amin'izay ary lenina. Iza ndray zany nanely an'izany tsao zany taminao e. Zany hony zany no mahoraka resahandreo mpiara-manofatrano aminareo. Tsy marina izany madamy Bertina, resaka tiana hatavy fotsiny izany. Ary ny tena nanaitranga ry lenina toa hoe efa miomakomana hiala koa honinareo. Tena mahagaga loatra izany lasainao rehetra izany madamy Bertina. Mba iza loatra re mpanely tsao tany aminao tany fa izay aza mbola tsy mieritreritra ho amin'izany akory. Ho asa angamba ho Charles raha mandre an'izany. Aza atao mampisy olana re izany ry lenina. So zany re ny mampikorotana amin'ny fiarahamoninareo ao. Ka tsy voafehanao amin'izany Charles. Ary tsy hamelany raha tsy fantany ny olona ny teny an'izany. Dia aza tantaraina amin'ny fotsiny resantsika e. Izay resaka tsy fatapototra akory. Aza atao makarary saina re izany ry lenina. Ary raha totokoa moa nareo ka ho avy amin'izany anganareo azoko sakamana. Marina tokoa izany e. Saingy tsy mbola nisy raha tsy mifanaovana ange teto hatramin'izay e. Ka inona moa no tokony hoe hampiala anay? Asa koa. Fa zao ry lenina. Efa mba arahanareo mivady maso tsara ihany ve kala Charline kely iny e. Tsy tapaka mifandray telefônina aza ange izay e. Efa tsara izany e. Fa tena rao maso akaiky mihitsy ny fahasalamany Everinao izany hoe mety hanao tao foana any ny zanako. Tsy fantatro izany ka. Tokisako ny madamy Bertina, sa hanao tao foana any izany iny. Za zay raha manana iny mantsy sao dia ananatsiny raha sendra diso lalana. Marina izany. Ary misaotra anao indrindra fa tena manana ray aman-dreny tokoa manana anao. Fa hono ary lenina. Ahoana tompoko? Efa nilazainao ve Charles ny amin'izay fotoana mety iantokona ny trano e? Efa nilazaiko ihany izy fa asa re raha roviny izy iny no anam-potoana. Anga efa niverina ny asa izy iny? Miasa mitaditady vola kely any ivelany ihany e. Hitanao ihany tsy azo hipetrapetrahana fotsiny amin'izao ty fiainany ty. Marina izany ka efa mba lefilefy ihany amin'ny toka izany sa mbola mamilava ihany miditra ny trano? Eny e, misotro ihany aloha e. Fa efa mba tsy dia loatra intsony. Ay, tsara izany rehefa mba mahalala honina fa mba mikasa anararaotra kely ianao ao ary lenina. Raha hariva raha mba afaka ianao hiaraka andamina trano sika roa. Mba hovana endrika daholo ny toerana misy mifanaka rehetra ao an-trano. Efa ho avy mantsy mivahiny e. Oka fa ho hitako ihany raha ho afaka amin'izany ataovy re izay ahafahana ry lenina. Mieno ahy e. Fa hisaraka amin'izay ankamitsika mianaka fa ny lokanay atoandro aza ange mbola tiako. Eny ary dia manantenanao ary hariva. Anao hiaraka hijery amiko an'ilay trano ary lenina fa avy dia ndraiky eto ka. Fa inona nefa ny olana raha nindrasanay? Ka maro-pamandrika ange ilay trano ry lenina e. Tahotra ny sao dia tsy ho lasantsika indray dia izay no nandraiky hitako azy. Ka efa no adiadinao tsara ny mahamety azy. Ary ny fa no manao ahoana? Izy aloha tena mety tsara amin'ilay fikasantsika satria amoron-dalana e. Efa misy efitra kely natokana anaovana tsena mihitsy satria efa nisy olona nampiasa azy nanaovana tsena ihany teo aloha. Miampy efitra rofinenana. Dia izany rehetra izany no faina ohatriny isam-bolana ry Charles. 5 alina ariary. Izany very Charles tsy toy ny miditra faty antoka ihany asehaka an'izany ve ny tombom-barotra azonao amin'izay tsena kelinao? Tokony ho tratra izany ry lenina. Raha mirindra tsara ny fitantanantsika io tsena io. Manahy ihany ary Charles.
kanefa monga afaka hemitra tsony izy ary zany efa andraketinao zay fandaharam-potoana elana eto ny sisamboarina ka rovina ny eritreretinao elana eto na dia anio ihany aza moa maninona saingy ahoana ny tomanandreo etan'ireo anio dia anio Charles efa misy namako manana fiara zay andry lenina ndre mandeha tsy miverina dia lasy ireo raha zay angaka tsy mifaka dia ohatrinona koa zao no akan'izany ny gazoalina fotsiny eto atsika ary lenina ay kosa fa ty fotoana hitomana ny entana ny malasa saina kely hoe ahoana ny alina aloha zao no mety nefa mety anakitaba manodidina ny atoandro indray tsy fahazoan'ireo fiarabe mivezivezy angamontsika hiandry alina loatra kosa vao anatanteraka an'izany dia tsy arak'izay mba noeritreretiko hoe atao tsy fantatra ny manodidina zay ilantsika eto zany inona koa moa ny olana raha fantany azy tsy azy zany fa atsika noho izany tsy maintsy ny firesahana mialohan'ny madame Bertine mialohan'izany rehetra zany so izy indray mandre mialohan'ny firesahantsika aminy ka ananatsiny ka totaka ny efa mafatapatatra ihany aza ange izy raha nifiresany tamiko any keo zay somary nangaron-dehilahy moa izy dia inona valinao azy tsy misy an'izany ho ay nolaviko aloha hatreto fijerinao azy anefa manao ahoana tsy to hafahafa akory ohatra ny hoe efa miandry vavalatsaka izany fotsiny azy iziko izy aza nge nitsotranao antsika raha toa ka hoe zay ny faniritsika ozy zany hoe toy ny zarany asika hiala eto tsy zany rery Charles fa ataony tsy misy olana amin'ny fifandraisantsika hatramin'izay ny fialantsika eto raha ho avy amin'izany tsy fantatro alory lenina raha hodisoanao ny eritreritro fa ny fandraisako azy dia toy ny manao hoe mijanona eto nareo tsara miala eto nareo tsy mampaninona fa tsy nareo rerikoa ny mpanofa trano hoe lasa lavitra loatra ny fisainanao Charles hita fizaniko nefa moa na izany aza ny eritreretiny efa tsy maintsy mandeha koa sika ny ezahana fatratra dia ny analavirana ny raorao amin'ny mpiaramonina na ho aiza na ho aiza ao koa le ferinao mihitsy ry Charles ny ambopo-kelinao fantatro tsara mihitsy mantsy ianao angamo anao inona akory anatitra ny volantsika dia milaza amin'ny fikasantsika dia zay rovina nefa ny eritreretinao andehanana any mbola tsy fantatro izay mety ry lenina ka maninona nefa raha rarotina n'io ariva io naminy any mantsy raha riva dia ihany dia vitaina ny resaka sa ahoana hoe ianao eny ezahako niaraka aminao any fa mba hanamafy tsara le resaka fiarako mety zany fa ndeha ary sika isakafo amin'izay fa mandroso ihany ny fotoana efa mba hitanao metimety kosa ve fiainantsika ary lenina mihoatra ny teo aloha eny efa nisy fiovana kely aloha za indray manao hoe fiovana lehibe mihitsy aza satria na dia ny sakafo antsika aza ange lenina na nahirana antsika teo aloha zao tsika tsy misy zany tsy homana zany tsy misy zany misambotra zany fa na io azy zany rehetrarehetra zany Charles dia hita mbola misy banga ihany ny fiainantsika satria Charline tsy eo anilantsika ve tsy izany no tiako lazaina Charles fa hoe ahoana tsy nanana fotoana tsony mihitsy sika mba natokana anarahana maso ny fianaran-janantsika satria rotoroto tsy akijanona ny asantsika zara raha midaboka kely aza ny loha dia izay marina zany kanefa tsika koa teren'ny fitadiavana ka atao ahoana niemitra dia niemitra mihitsy aza ange ho ny Charlie ho ny mpampianatra azy sady nanjary varim-bariany izany ona dia ahoana ho ianao dia lasa saina amin'izay nahatonga an'izany izay tokony atao inona ny tokony atao Charles angatsy mba misy mpampianatra afaka mpanao kory manokana azy ry lenina mpampianatra nge mety ahita ihany fa ty sarany manao ahoana so tsy ahaleony sarany ny vidiny ka inona ary zany ho ianao no mety zao Charles ahoana asa raha mety ty hevitro ty lazao aloha rehefa tonga ny amin'ny 7 ariva dia tsy maintsy akatona an-tsena na inona tsy lany eo amin'izay manam-potoana narahana maso azy tsara sika
tsy mety zany ry lenina hitanao ihany ny fandehan-tsena fa eo indrindra vao tena mitangorona ny olona mitady lasopy sy ireo tsakitsaky madinidinika dia tsy hitako tsony mihitsy izany ny ataoko raha hiarotory anefa na izana ianao na le zaza samy ahatsiaro reraka ka efa miteny anao anga hoe mitady ava-mpampianatra rehefa any ianao dia mba miresatra sa miray na roa amin'ny mpampianatra azy ihany hitao ihany izay fanarahana aminy izany rehetra izany eo ihany fa mieritreritra indray aho ary lenina sady mba fangatahany maro ihany koa izy ty amin'inona izany maninona moa raha hitarina hatramin'ny indray ty tsainantsika ty vitsy-panao mantsy izany eto amintsika tsy raikitra kosa aloha Charles otry nahoana ka enao indray ve Charles anao nangona jilamboto eto tanàna rehefa mahazoazo kely eo izay dia tsy maintsy andeha ny fitenenandratsy efa raha-migafigafy samihafa eo izay mihitsy ny tsy laitrako tsy voatery ho izany ry lenina rehefa apetraka tsara ny fepetra feveranao ve izany ry Charles dia tena mbola tsy nahita ny toy izany enao io mihitsy ny porofo velona ny amin'izany saingy mba efa lefa ihany ianao io ka samy teny an'izany rehefa entiny toaka tsy tompony tenany tsy maintsy mivarotra ihany ny tompona andraikitra na inona miseho ekeko hoe mety isy izany saingy mba efa hitakitako ihany ny toetoetra ny bandy eto ange dia tsy isy na iray aza ve sahigafo ianao ny tanàna ange tsy ilozana dala ary Charles sady tsy araky ny aina tsony koa ange Charles raha mbola hiampy an'izany anjarako samy rery ry lenina ny misahana an'izany dia asanao aloha ry Charles fa tsy ombonako loatra izany maninona raha katona amin'izay ny tsena Charles ka mbola ho anatin'ny revy angery zalahy tsy azo tapahana ny revina ka efa alina loatra kosa ka ianao kosa ve dia hiandry ny sitrapon'ireo eo ko raha tsinonako hito iny tsena dia avela ho izy anao izay ataony eo tsy mety izany ry lenina tsy maintsy tambatambazana ny client dia ianao no hiaritra an'izay sitrapony sady izay tsy laitrako mihitsy koa le teny ratsy ataon'ny sasany di tsy heny fotsiny izany ry lenina ny vola ny tadavina dia izay ka mahatsiraviny eto ny toaka fotsiny dia tsy mahalala hoe misy olom-pady ange eto aza makalagy amin'izany ianao redirediny mamitoaka dolo izany hita mihitsy ianao hoe efa mpanao azy ka tsy taitra amin'izay zava mitranga mivarotoaka ry lenina efa natao ataty izay vava amin'ny mamitoaka mbola mety efara amin'ny opako aza izany angery Charles no efa tsy namparisika anao anty fa ianao moa tsy laitra kisoko ako mbola voamendoa izy izao ry Charles fa mbola hitera-doza amintsika eto izao raha ohatra mitohitohy mba marina moa raiso aloha ry lenina fa misy mikomande masikita io tsy mahavita tsony miteo azy efa tsy andro izay alan'iny mbola ampina indray vola miditra aveo zakanana ry lenina ao ianao andraisako azy rehefa tsy andray ka naharaina eto aza ny andro dia hiandry eto ianao satria vola miditra kinona moa ny olana sao dia mba tsy mety angamo ho adala ry lenina ka hiandry eto hatramin'ny maraina efa ho vitavita ngeo ahy dia akatoko ny tsena roviana ho vita nefa ny revy aza miampy indray ianao angery lenina efa afaka makatsy anefitra ilany atsy raha tory oka za rero ny aritra eto ka tsy tiako hijanona rery eo ianao sao dia ianao indray mantsy ny voasariko reto mpividy reto amin'ny farany nareo mpisotro toaka mantsy raha efa mpitarika izay tsy laitra raha tsy olona dala ary leninako Asam Radio fa mba eritrereto ihany koa aloha Charles ny fiarahamonina efa alina ngeo azao tsy indray mandeha akory fa matetitetika arony tokoa efa mba ny sakafo aloha izy takely izao ianao vao matsiaro an'izany izy da izay tsy efa any amin'ny lanitra fahafiry efa alina ngeo azy zao efa tsy aharitra elatsonyreo efa faraparan'ireo ianao mofeo voasakana raha mbola isy hividy indray io tena oka kosa aloha izay raha ny androany ho hitako eo tsy vaovao aminao nge ary Charles ary aleo aloha ry lenina avy dia
efa homaniko eto ampipetrahana eto ireo zavatra homanina raha-pitsy mandra-piandro ny zalahy. Dia avelako eo ianao zaniko. Iny any hamonjy ny torimasoko. Tena manamitsy ary Charles ny amin'ity sika alindavy ity a. Ny tianao atao zany ikatona aloha tsika. Raha azo atao, tena tsy milamina nge ho any tanàna ry Charles. Voalina zao ry Frank misy nanafika. Lasa ny daholo ny vola rehetra. Naratra mafy aza nge hono a Frank fa niezaka nanohitra. Ka zay nahazo amin'ny Frank very lenina no ameherana ny vola hiditra. Ny vola nge fitady foana ry Charles. Ny aina tsy ananapiry. Isa mahita ry Charles raha ireo mpisotro toko aminao ireo ihany no androbanao. Tsy eritreretina ny amin'izany ry lenina. Samy ve ny sakana tsy hitadiavana vola e? Ka aleo malina ihany fa ny aina nge ho tsy ananapiry. Fa ny tsy azoko ange ry lenina dia hoe amin'ny fomba toy ny ahoana le hoe fahamalinana tianao ataoko e. Ohatra hoe raisina melony vola vao aroso ny entana ary tokony asiana fefy koa aza manasaraka ny mpividy sy ny mpivarotra. Tsy mety zany ry lenina. Mba atao koa ange izay tsy ampisy elanelany eo mpivarotra sy mpividy e. Oka ho any izany resaka izany Charles fa tsy haresy lahatra anao eto akory na ho inona ho lazaiko eto fa mampalahelo azy zao dia ity zanako tsy mba afaka mamerindesina akory amin'ity tabataba ny client anao. Atao ahoana moa fa vola miditra zanako. Fa nanao ahoana nefa le daly e? Tsy nisy ezaka mihitsy. Rehefa avy eo raha manam-potoana ianao dia tsy ireo ny valim-panadinana andrana nataony. Dia manao ino le daly ao? Mbola manampy amin'ny raha atao izy fa tsy efako reritsony kosa ka. Rehefa vitavita n'izay nasainao nataony ao dia aleo amin'izay ary izy hianatra. Fa tokony ho terena mafy koa ohatra ny mitady alaindaina ny fahitako azy eo. Imbetsaka izy mamerina amiko ny hoe za tsy hianatra tsony. Tena vaka ny saiko Charles. Aleo fa ho resako tsy moramora re izy. Ary aleo mihitsy hientitra mafy ianao analan'izany eritreriny izany nefa koa asa maneho endrika masika loatra aminy. Ao fa haiko miresaka aminy e. Hoe izany eo ihany Charles fa mila vola nge hono Charlinina ny amin'ireo karazana fiofanana mbola atony. Voloatrinina nefa hono ny mbola ilainy amin'izany? Hoe manodidididina ny efatretsy eo ny mbola ilaina. Koe dia aiza nefitsika no ahitan'izany vola be izany ry lenina? Tsy haiko rery Charles. Izany rehetra izany mampiasa ny saiko avokoa. Aleo rehefa ho hita eo izay hevitra na dia hisambotra azy aloha e. Ka farafatarany raha afaka pitso no ilana azy nge hono e. Ianao anga tsy mahita samborana aloha ry lenina. Averina tsikelikely ny azy avy eo. Ie mahita. Madame Bertine. Oka ry lenina. Aza ampidirinao amin'izany raha Madame Bertine. Maninona ka? Misaotra an'Andriamanitra za afaka taminy fa tsy azoazoko loatra ny toetrany. Ka tsy hitako izany izay atao amin'izany Charles fa dia izay vahaolona hitanao sisa. Oka fa tsy maintsy mahita. Natolotry ny Orange. Charles menakavy. Fizarana voalohany tamin'ilay tantara misoratan'ny Tana Miranty. Novelomin-dralala, Louise Ravelso, Sylvia Randrenatoandro, ary Nanja. Nandray feosina natontosa. Nanja Razafindrakoto. Nandrindra ra teknika. Avo.
B500 tour miaraka amin'ny Orange ho anatananarivo sy ny manodidina ny 14 aogositra hatramin'ny 9 septambra izao. Koa miomana ary arifety sy lalao miaraka amin'ny B500 ilay tolotra tena mora be misy antso 500 ariary SMS sy internet maharitra 14 ora feno. Kilalao isan-karazany fihenam-bidy amin'ny finday ary loka maro nozarainy toy ny petrabolatra amin'ny 30 000 ariary amin'ny Orange Money. Koa manasa sika rehetra hifaly avanja miaraka amin'ny B500 any Orange ary ao amin'ny page Facebook Orange ny fandaharam-potoana.